Amara-petona androany 7 Novambra 2021 ny fanokafana taom-pikatsoana vaovao 2021 miambena ary mivavaha teny fanentanana filamatra hoentin'ny Antiliny Madagasikara diocèse ny Fianarantsoa miantrika ny taom-pikatroana vaovao 2022 nasongadiny Mompera Andry Arsène io nandritry ny soronamasina natao teto amin'ny fiangonana Ambalataratasy Kianjasoa fotoana nitrotroana-bavaka ireo filoha tony ary mpiandraikitra eo anivony ity fikambanana masina ity sy ny fianakavimben'ny Antiliny Madagasikara ietrena izay asa fanabeazana ny tanora isan-tsapana izay. Voasa teto ihany koa ireo solitena avy amin'ny firaisan'ny scoutisme eto Madagasikara. Ny lohevitra hoentina hanomanana ny taona manaraka moa dia tsy niova ny teo tamin'ny herintaona satria ny tamin'ny herintaona tsy tanteraka dia averinay amin'ny teo ny herintaona ihany dia ny fikarakarana ny tontolo izany hoe tontolo maitso ho an'ny diocèse zany mbola hivelomanay ka dia izay no iarahanay misalahy amin'ny taona manaraka io zany. Solitena izay tonga taty moa zany a misy sy avy amin'ny faritra ato amin'ny diocèse rehetrarehetra, misy ny avy amin'ny Karobin, misy ny avy amin'ny Bomasoa, misy avy amin'ny Balavao, misy ny avy amin'ny faritra manodidina. Voasolitena dolidoly a ny tonga teto nanatrika ny tao ny fanokafana ny taom-pikatroana izay italian'ny filohan'ny diocèse. Fantatra teto ihany koa fa i Mompera Andry Arsène no ray aman-dreny ampanahy hisana ny Antiliny Madagasikara diocèse ny Fianarantsoa araky ny fanendren'ny eveka akoatra ny mampiandraikitra ny tampikry sy mpiarakara ny vovonan'ny tanora diocèse sy ny faritra Fianarantsoa azy famondronana ny hevitra isan-tsapana ahafahana mametraka ny laminasa fetrena izay taom-pikatroana izay anisan'ny nivohitra tamin'ity fihaonana teto ity ihany koa. Ny paroasy Ambatovoro no hanomboana ny taom-pikatroan'ny tanora diocèse ny Fianarantsoa hatao ny Alahady 9 Desambra izao ka isiny ny fotoam-pivavahana hanamarika izany.